sampany fifa raika amby 22,000 indro ny mpanjakanao avoanao anomboantsika zao herinandro masina izao oka ivelatra malonatsika ny salamo fa 720 ovakina mifandimby warahanira paraika amby 70 izany rehefa aveo ny salamo fa 720 ovakina mifandimby izany salamo fa 720 fiomanana ny ray ny mpanjakan'ny voninahitra salamo nataon'i Davida
An Jehovah ny tany sy izay rehetra ho aminy, izao rehetra izao sy ny poniny eo aminy. Iza niakatra ho ny tendrombohitry Jehovah, ary iza nitoetra amin'ny fitoerany masina. Andray fitahina avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrato ianareo ry barabarana fahagola, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry barabarana fahagola, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Jehovah tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Amen. Jesu panjaka merasa, baruku panjaka maheri si cara
mivavaka isika. Mpanjaka lehibe miakatra ao am-ponay dia Jesosy Kristy, tompon'ny tompo mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra manitro tena, nefa Andriamanitra manam-pahefana. Malemy fanahy sady mitaingina ny zanaboriky. Misaotra anao izay tompona amin'izao lahady ny sampony fizao, anoranao ny tenanao mba hanatanteraka ny asam-pamonjena, hiatrehanao ny fitsarana, ny Getsemane ary ny Kalvari. Koa ny dera ny laza ny voninahitra ho anao. Izy izao mpanjakan'ny voninahitra izao, Jehovah Mahery-tsy-to, izy ny mpanjakan'ny voninahitra. Koa misaotra anao izay tompo zanahazy izao lahady ny sampany fizao, anokafana ny herinandro masina. Koa hamasino izao fonomponao izao tompo, ho andrakasitana io masinao. Hamasino izay rifana masina, mba hain-kalaza izao alahady sampany fizao. Ay antoka amin'ny herinandro masina, amdinianay tena, andresenay miaraka amin'ny Kristy, miaraka amin'ny Pasika fanavotana. Ka nisaotra ny laza ny voninahitra ny eo anao, ka ho asainao anao tompo, mba hiaraka aminay, mba ho andrakasitrana masinao izao fanompona izao. Andraisanay izay tianao mihina ho anay. Dia ianao Kristy izay nampianatra anay hivavaka manao hoe Mipetraka isika iomina amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny bokin'ny Zakaria toko fahasivy ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Zakaria toko fahasivy ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Mifalia indrindra ry ziona zanakavavy, manaoba fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avoanao, marina izy sady manampamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zana biriky tanora. Ary hofoanako tsy hisy kalesy intsony Efraima na sovaly any Jerosalema. Hofoanana koa ny tsipika fiadina, ary teny fiadanana amin'izay nitilisy izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Ny aminao koa no ny rano fanekena taminao, no efa namoahako ny mpifatotra avy tao an-davaka tsy misy rano. Toizantsika atao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo. Ny Apokalipsy toko fahatelo ka raisitsika ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary sorato amin'ny anjerin'ny fiangonana ny Filadelfia.
izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidiny Davida, izay mamoa ka tsy misy hanidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, ino rehefa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenan'ny Jiosy kanto tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga ekoaka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fankapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan'ny toetra izay monina ambonin'ny tany. Afainganao tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny sarom-boninahitra ao, izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy haly eo intsony izy. Ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Toizantsika amin'ny filazantsara araka ny Mateo 1:20. Mateo 1:20 ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Mateo 1:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Rehefa hitantsika dia andeha vakitsika eo mpitsanganana izany. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any tendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa amin'ireo vohitra tandrifanareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vao izy dia nitoety amiko, ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raharahana lany tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe, lazao amin'izio zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avoanao, malemy fanahy sady mitaingina biriky, dia zanaky ny biriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nanodiny Jesosy azy, dia nentiny ny biriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsan-kazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nieloha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe, hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary no efa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe, iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe, izao ny Jesosy mpaminany izay avy amin'ny Nazareta any Galilea. Amen. Ray masino manamasina amin'ny fahamarina tena fahamarina. Amen. Fifalianao anay ry Jesosy Kristy Tompony mandreny teninao, indrindra fa amin'ity alahady izay atserovana ny akaranao tamboninahitra tany Jerosalema mialohan'ny ahafatesanao amin'izay izao tontolo izao. Indro ny mpanjakanao avoanao. Tonga tokoa ianao Jesosy Kristy Tompo ho anay, handreny sitraponao izahay ankehitriny avy amin'izany teny novakina taminay teo izany. Ko angatana indrindra ilay fanahy masina avy aminao, hameno ny foa mampananay tsirairay avy, mba hanananay fifantohana ny amin'ny sitraponao Andriamanitra izay atolotra ho anay ihany koa, mba hahatonga anay handiny tenany amin'izany fitiavan-dehibe nasehon'i Jesosy Kristy Tompo
ary afanay manome voninahitra azy ihany koa. Mba ho ny fananao masina ny mpanomponao hitondra izany hafatra izany, mba hahafahany mampita tsara izany ka tonga ny teninao hamoa zato eny aty anatin'ny fonay tsirairay avy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Teny nataon'i Zakaria raha milaza ny amin'ny fiakarana ny Jerosalema. Fomba teo amin'ny Israely, raha misy mpanjaka vaovao dia ampidirina mbavadin'ny Jerosalema. Raha misy mpanjaka avy niady nandresy dia miditra eo dia obiana amin'ny Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato. Raha misy olona malaza dia obiana miakatra Jerosalema. Eto ny sampany fi ny alahady hiakaran'i Jesosy farany eo Jerosalema alohana ny loran'ny tena. Indro no mpanjakanao avoanao. Izay no afatra ho antsika mpanjaka tahaka nahoana no iritsika hiakatra amin'ny fotsika amin'izao andro anio izao. Mpanjaka manetry tena nefa manam-pahefana. Izay no voalohany. Mpanjaka manetry tena nefa manam-pahefana. Ny zanak'Isiraely dia tsy navelan'Andriamanitra mpiasa soavaly loatra, satria tamin'izany fotoana ny soavaly dia firehariana. Soavaly ny biby matanjaka indrindra sy ny kalesa izay mirehere zany, manana an'io zany blende tamin'ny fotoan'andro. Fa rehefa niakatra tany Jerosalema i Jesosy dia boriky ny safidiny. Boriky zany sady biby maditra ny tsy dia matanjaka. Mariky ny fanetrentena izany. Kanefa manana fahefana izy satria réquisitionné le boriky. Ndano izy tamin'ny mpianatra maka zana boriky sy ny reniny mifatotra. Tsy aiza tompon'io, inona ny fifandraisana amin'io, fa baiky fotsiny no azo. Vao izy dia ento aty raha mitabataba le olona dia teneny hoe misy raharahana na mitompo azy. Ary zay le zavatra mifanohitra. Manetry tena nefa manana fahefana, afaka maka zavatr'olona, afaka mibaiko. Ary zay le mpanjaka ankehitriny. Indro ny mpanjakanao avoanao malemy fanahy sady mitaingina zana boriky. Mandidy ny mpianatra izy, mandidy le tompony boriky, mandidy ny vahoaka. Ny vahoaka koa zany namilatra ny lamba. Ny boriky nanaiky ny tengenana. Zany rehetra zany mahatsiaro zavatra hafahafa hoe mpanjaka malemy fanahy nefa mibaiko. Mpanjaka manetry tena nefa manana ny fahefana rehetra. Ary zay le sary ao amin'ny Jesosy Kristy zany. Ary zay sary zay tsy araky ny olona hoe Jesosy Kristy to mandefitra lava, to mandefitra ny fiangonana nefa manana le mpanjaka, to voenjika ny fiangonana, to marefo ny fiangonana, to hiaran'ny fahoriana maro samihafa ny fiangonana. Zay koa nefa le Jesosy miaritra ny zavatra rehetra izy nefa manana ny fahefana rehetra. Izy koa nefa mibaiko, mamahany fatorana. Ary zay ny nohatra zavatra zany ny zava-misy ankehitriny. To tsy mahavaha olana ny fiangonana, to mandeha amin'ny aretina, to marary amin'ny olona. Nefa zay indrindra ny sy ny herin'Andriamanitra.
Zay ny sehn'ny fahefan'Andriamanitra. Ary zany fahefan'Andriamanitra zany hita amin'ny Apokalipsy 3 lazaina teo. Izao ny lazainy manana fanalahidin'i Davida zay mamoka tsy misy manidy ka tsy misy mamoa. Jesosy Kristy zany manana ny fahefana rehetra io. Rehefa manidy izy tsisy mamoa, ary rehefa mamoa izy tsisy afaka manidy. Na dia tsinotsiniavy ny olona ary zay mahatonga azy miteny asiko varavarana mivoy ianao ka tsy misy maharindrina azy satria manana kely hery ihany ianao. Ary zay le Andriamanitra zay. Ary zay zany no hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Vakitsika hoe ny Apokalipsy 7:10. Apokalipsy 7:10. Satria efa nitandrina ny teniko ianao ny amin'ny faharetana, za kosa hiaranao voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy, zay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahan-toetra ho an'izay monina ambonin'ny tany. I fizahan-toetra io zany mahazo antsika amin'izao. Tsisy hafa miala amin'io ianao, na manan-karena ianao, na firenena mandroso ianao, na première puissance ianao amin'izao. Tanao fa tsy hafa miala ianao zao. Fa ho ny tompo aminao. Za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny fakapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Tsisy afaka mandositra amin'io aretina io isika na iza. Tanteraka io tenin'Andriamanitra io. Na zay niaro tenany iboka farafahahoana na ahoana, tsisy afaka miaro ny tenanao ianao zao. Ary zay mahatonga antsika miantehitra amin'ny mpanjaka lehibe io, manetry teny nefa manana fahefana tsotra tsy niavy ny olona, fa ho amin'ny hery rehetra za hiaro anao amin'ny fakapanahy zay efa azo zao tontolo zao fitsapan-toetra. Tsy mivarahotsy na ny manam-pahaizana na iza amin'izao. Tsy mahavonjy anao ny arenanao, na ny volanao, na ny herinao, na ny tafika anananao, tsy mahavonjy anao zany. Ary voaporofo iza. Ary zay mitoriana aminao amin'izao sampany rofizao. Mpanjaka tsotra nefa mpamonjy koa izy. Mamahany fatorana vao izy ka ento aty. Le zana boriky zany ny vahana. Te amahanao izy amin'izay mangejanao, amin'izay manjoanao, amin'ny trosa amin'ny fiainanao, amin'ny fahotana mangejanao. Zay mahatonga ny hoe vonjeo re. Za midikany hoe hosana ho an'ny zanaky Davida. Zay no ataon'ny tompo aminao ankehitriny. Mpanjaka manetry tena nefa manana ny fahefana rehetra. Fa mpanjaka tsotra nefa mpamonjy fahatsorana. Ary zay ny fiangonana zay. Tonga Jesosy Kristy navody azo ny vavanao, natahakanahoana ny trano fiangonanao, na misy varavarana na tsisy. Zay le mpanjaka tsotra. Zay le mandondona amin'ny fonao ankehitriny, amelatra ny lambanao ve ianao idirana amin'ny fonao. Ino mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihainy feko diditra ao aminy. Zay le mpanjaka manetry tena sady manam-pahefana izy, nefa tsotra sady mpamonjy. Ary zay no hitan'ny Zakaria amin'ny Zakaria 5 ny vakina teo. Indro ny mpanjakanao avy ianao, marina izy sady manam-pamonjena, hofoanana tsy misy tsony ny kalesa, na zay mitratrevatreva na mirehare, tsisy afaka mirehare i mason'Andriamanitra na iza. Ary amin'ny fotoanany fandinihan-teny izao ry apa. Tokony eritreritra isika mivava ataontsika amin'ny tenintsika, tsy afaka mirehare i mason'Andriamanitra isika, fa tampina daholo ny vava rehetra i mason'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa miteny fiadanana. Andriamanitra manao fanekena aminao, mamahanao amin'ny fatorana. Zay l'Andriamanitra dada miantora aminy, manatona azy fa hofanany tsy eo aminao ny aretina sy ny ranomasony olana rehetra. Ka raha mitenitsika amin'ny loaladiny sampany rofizao tsotra ny afatra. Mpanjaka manetry tena no mihinanao. Nefa manana ny fahefana rehetra nandandry izay ty an-taminy izy, fa ianao ny jereny, anaka talory ny fonao. Hoy izy, da ahitany heriny ianao amin'ny zavatra rehetra. Izy no afaka miaro anao amin'ny zavatra rehetra, miaro ny ankonanao.
Ary rehefa tapitra ny herinao mahatsiary miantoraka eo aminy ianao dia anehoany izany heriny izany. Tsy be engitrengitra izy fa tsotra, tsy mila zavatra be dehibe izy fa ny fonao no ilainy, ny fitiavanao no ilainy, ny fitokianao aminy no ilainy. Fa tsy mila rentirenty izy, tsy ny volanao no ilainy fa ianao no manatona aminy. Te hamonjy ianao izy ary mbola tsy tara izao. Fotoana hatsapahanao fa tsy mahavonjy ianao ny arena zay katsahanao fatratra, tsy mitondra anao mankaizy izany. Fa miandry ianao ny fiainana mandrakizay. Zay ny tena tadiavo no omenanao. Mandalo izao fiainana izao, ny arena, ny zavatra hita maso mandalo, ny voninahitra. Fa ny Tompo manomana ny tsara lavitra ho anao. Ary zay no antony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ny antony nanolorany tena ho anao mba hahatonga anao hanana fiainana mandrakizay. Fa zay rehetra karakaraina ety an-taminy dia mandalo avokoa. Meteza andrain'le mpanjaka. Indro le mpanjaka avo ho anao, malemy fanahy izy. Nitaingina zany. Fantany ny olanao zay manjoanao, zay aretanao. Aza misalasala manatona azy. Amin'izao herinandro masina izao, anatona antsika azy misimisy kokoa, ka hitondana aretintsika izy amahany fatorantsika. Ho an'Andriamanitra ririny voninahitra. Amen. Ivavaka isika riavana. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy Tompo, ianao izay mpanjaka manitry tena nefa dia manam-pahefana amin'izao tontolo izao. Isaorana ianao ry Tomponay eo ny fahatongavanao mpanjaka manitry tena. Kanefa dia manana izany fahefana izany amin'izao tontolo izao, amin'ny zavatra rehetra eo aminy ihany koa. Izahay rehetra izay mpanaradianao dia tokony hanana izany toetra feno fanetretena tao aminao Jesosy Kristy izany ihany koa. Indrisy anefa Tompo fa amin'ny toerana misy anay, amin'ny andraikitra ankininao aminay, amin'ny zavatra rehetra tanterahanay na inona eny fa nahatra ty am-piangonana azy, dia mirehare izahay, feno fizaozaony izahay. Indraindray aza dia manao tsinotsinona ny hafa fa tsy mba manana izany fanetretena izany. Koa mifona aminao izahay. Vao ny fahatorana izay mangeja anay dia ny tsy fahaizanay manetretena fa elika eo anatrehanao izany. Ary tsy mitory ny fahatsarana sy ny fahamendrena izay nanananao Jesosy Kristy Tompo ihany koa. Na dia miezaka ny hanao ny tsara izahay, dia mbola ny sitraponay ihany ny tanterahanay, izany no ataonay isanandro. Fa tsy mba zay tsara araka zay ankasitranao Jesosy Kristy Tompo. Ho indreto izahay Tompo manondrika ny lohanay amin'izao fotoana atserovanay ny niakaranao tao Jerosalema izao. Raiso izahay Tompo, vonjeo izahay mba ho isan'ny olonao ka handray ny famonjena zay entinao an'izao tontolo izao, mba tsy ho diso anjara amin'izany izahay. Dia mihaino ny fivavakay sy ny fifonana izay asandratray fiangonanao, ka vonjeo izahay noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo, lay mpanjaka manitry tena, lay mpanjaka mpanao ny tsara ihany koa, manana izany fahatsarana izany no asainay mangataka ny famelan-keloka sy ny indra fo avy aminao. Amen. Raintsika ny rasivy amin'ny 750.
Avy ny andro ananganako raha ny namarino an'i Davida, anjaka izy ka hoengy, anao fitsarana sy fahamarinana izy amin'ny andro namonjena ny oloko, ary Jehova ny fahamarinantsika no anarany. Avy ny mpanjaka ho anao, malemy fanahy izy sady manam-pamonjena. Noho izany ary avy na debobela sy voafava ny fahotanareo, ary tsy ho anareo ihany fa ho an'ny fianakavianareo, ka miderano tompy ianareo fa voavela ny helokareo. Sambatra ny olona izay voavela ny helo, sy voasana ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy hain'izao paheloka, ary tsy misy fikatana fanahy. Amen. Amen.
ampisaorana anao ry Tompo Andriamanitra rainay noho ny fotoana izay atolotra ao ahafahanay mitodika manokana aminao, mitondra ny fanirianay sy ny fangatanay eo anatrehanao. Isaoranay ianao manokana Tompo ity fotoana ity izay ahafahanay miombona amin'izao alahady ny sapandrofia, atserovanay ny akaranao Jesosy Kristy Tompo tao Jerosalema. Raha tamin'ny herintaona toy izao Tompo dia tsy mba afaka ny ombavaka toy izao izahay, fa amin'ity anio ity kosa dia hideranay ianao izao fotoana izao, ary izany indrindra no antony isaoranay ianao. Ankehitriny Andriamanitro, mangataka aminao izahay ho an'izao fiangonana izao ny hanomezanao anay fanahy ny fanetretena amin'ny zavatra rehetra, ka mba hiasa anao tsara tahaka anao Jesosy Kristy Tompo itsinjo izay mahasoa ny hafa, ary hazoto ihany koa hitory ny filazantsara anao Jesosy Kristy Tompo. Tsy miafina aminao ny zava-misy eto amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao, manomboka mandripaka ain'olona maro indray ny valana retina, ary matahotra izahay mivaraontsana izahay eo anatrehan'izany. Hakany amin'iza moa izahay Tompo, ianao no angatanay sy hitalaonay ny fiarovana ho aminay tsirairay avy. Ianao Tompo hitahy ny fiainanay ao anatin'izany, ka hanome anay hery sy tanjaka ary fahasalamana ireo rehetra zanaky ny fiangonana, tompona andraikitra ihany koa kristianina mivavaka ato amin'izao fiangonana izao, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana noho izany aretina izany sy ny aretina hafa ihany koa, dia entina hiambavaka manokana eto anatrehanao. Vao Tompo ny fatorana izay mangeja azy ireo, dia izany aretina izany. Matoky izahay fanontana-pitiavanao Jesosy Kristy Tompo hitsotra hanasitrana azy ireo, ary dia hanala ny fanaintainana rehetra ianao Tompo, na aiza n'aiza toerana misy azy. Misy ireo mitsabo-tena any an-tokantrano, misy ihany koa ny any amin'ny toeram-pitsaboana any. Ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo, ny famonjena izay nataonao an'ny olona rehetra, dia afaka ho raisin'izy ireo any amin'izay misy azy ihany. Ianao anie Tompo no hikasika sy hanasitrana azy ireo, ary angatanay ny fiarovana ihany koa ny amin'izay mbola tsy tratra izany aretina izany. Hamakivaky ny herinandro masina mantsy izay anaraka ny lalan'ny azo fijaliana izay nahatonga ny famonjena ho anay. Omeo anay re Tompo ny fahazotoana, ny fiarovana avy aminao ihany koa, mba hahafahanay miara miombavaka amin'ity herinandro ity, ho fiomananay ny amin'ny Pasika ihany koa. Ankininay aminao Tompo ireo sampana rehetra, tompona anjara anatanteraka izany herinandro masina izany, dia ianao no hanafihery azy ireo mba ho voninahitra ao ny fanompoam-pivavahana iarahanay manatanteraka. Ankininay aminao ihany koa Tompo ny fitantanana anay tsirairay avy amin'ny sehatra rehetra amin'ny asa izay nanankinanao anay. Matoky izahay Tompo, fenao efa manomana ny soa sy ny tsara rehetra ho anay fiangonanao, ary dia isaoranay ianao ny valim-bavaka izay atolotra ao anay ity firenenay ity Tompo, miaina ao anatin'izany aretina izany. Marobe ireo izay efa nodimandry ihany koa, ary misy aza ihany koa araky ny vaovao izay eninay renay ny mpitondra anay izay efa lasa n'izany aretina izany. Ianao Jesosy Kristy Tompo anie no hampitodika ny vahoaka malagasy eo aminao, amin'ny azo fijalianao izay nanafahanao namonjenao anay. Matoky ny fitiavanao izahay Tompo hiatra amin'ity firenena ity, ary hamonjy izao tontolo izao ihany koa. Dia izany no vavaka sandratray ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha riavako iombonantsika rehetra izay voavela eloka ny fanekempinoana izay tanterahan'ireo ny arabelona tamin'ny Tompo, na ny fanekempinoana fahaefatra izany. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisa ny fahotan'izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe:
sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Mahazo toerana ianareo. Misy namantsika manolotra ny tenanao ny sakramentany batisa hiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra isan'ny fiangonana andray le mpanjaka lehibe. Raika amby enimpolo amin'ny fitonjato ry Jesosy zoko be fitia ny andininy voalohany no raintsika hitsangana manoloana ny alitara masina izany zanak'Andriamanitra izany. Winitsika ny teny fanorenana izao sakramentany batisa izao. Ary Jesosy nanatina ka niteny taminy hoe fanomena ny fahefana rehetra ny danitra sy etỳ an-tany ko mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary iny zany momba anareo mandrakariva mba hahatonga ny faraperan'izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny tombo izany dia hisy fanekena ho aminareo. Ianao izay manolotra ny tenanao amin'ny sakramentany batisa no hanao ny fanekena mialoha dia aorian'izany dia izay manolotra an'izany anao amin'ny sakramentany batisa. Izy ilay olon-dehibe hodikana amin'ny fiangonana nareo. Dia tanatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaika aho fa Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra ikeko no hanompo azy amin'ny fiangonana miaraka ny namako araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ikeko ny handa ny asan'ny Satana sy ny asan'ny hifady ny fanao ratsy rehetra ikeko ny roso mba ho mpandray ny fanasan'ny Tompo araka ny teny herin'ny Andriamanitra nankinako ho antanterahaka izany. Amen. Anao sa tsy anao? Nareo sa dia mba tsy ndiofana? Mandre nareo Andriamanitra andeha tsika fiangonana hitsangana hangataka ny Fanahy Masina.
manaraka isika. Ry Tompo Andriamanitra ray anay sy toa, tia dia tia anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana tamin'andrena ny sakramentany batisa, koa mitalao aminao izahay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina anomery ny asa tanterahana eto am-panaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelombelona ny zavaboary ty ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ka ity olona izay manolotra ny tena no amin'ny batisa sy ny zaza izay atolotry ny ray aman-dreny no amin'izany sakramentany batisa zany any, mba ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fananao masina izay mitarika azy sanandro sanandro. Faly misaotra anao izay Tompo, fa tanteraka ny fanirian'ny mpanomponao, tanteraka ihany koa ny fanirian'ireto ray aman-dreny, miombonayina amin'ny Jesosy Kristy Tompo izy ireo sy ny zanany ihany koa, ka isany vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia ny tehirizanao ireto olonao ireto eo ambany fahasoavanao, mba aizany manorina ny finoany ao aminao Jesosy Kristy Tompo, ka hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fihavahana aminao. Dia ampio Tompo ny ray aman-dreny, ny mpiantoka, ny mpanomponao ihany koa, mba aizany manatanteraka ny fanekena izay notonony teto anatrehanao, mba ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra izay ataon'ny fiangonana ihany koa ny amin'ny fitezahana azy ireo. Noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo ny ivavahana toy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Randriana tenena Steven. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rabe ary manana miangoty fity Silvia. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka, aza matahotra. Efa nanavitra anao ianao. Ento izao za zao ka te zao tsara fa zanak'Andriamanitra, ary anao kosa mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra fa ny mpanjaka lehibe no aminao. Amen. 7:35 faly dia faly izay mpanomponao. Anati
ny tompontsika na tanterahany fanolorana sakramenta ho an'ireo zanatsika. Vaovaon'ny fiangonana misaorana ny tompo mifavitany fanamasinany fanambadiany reto avatsika Randiany Reina Frankia sy Rasozana Mintaina Fabienne asanao zareo. Randiany Ena Rindra Tsiori sy Soamira Pamela Anoko. Reo izy ireo dia mifojany mivavaka anareo ny fiangonana miarahaba anareo saotra tompoko. Ho amasinina fanambadiana amin'ny heriny Eritiana Joakim Masirandrina Arvona Anjara Fity Faratina. Eo zareo dia mivavaka anareo ny fiangonana saotra tompoko. Atolotra amin'ny sakramentan'ny batisa zazakely Ambinitsoa Rovanjanahary Eme atolotra ray aman-dreny Tangidy Ravelo Ambinitsoa Stefan Sirandrina Arson Menjanahary ato zareo. Zazakely Rabe Arvelo Miotosio Ariel atolotra ray aman-dreny Rabe Arvelo Mamitina Rivo Michel sy Randriana Rivo Clara Tahiry. Reo zareo dia mivavaka anareo ny fiangonana saotra tompoko. Araka ny fatatsika amin'ny rariva manomboka ny herinandro masina amin'ny 4 ny fidirana fa ny sekolalady ny tonga amin'ny 3 fanomanana dia manasa antsika mbombavaka ho amin'izany ary mivavaka mafy mivavaka tsara tsika amin'ny zavatra rehetra ary mibaba ho an'ny hafa rehetra ary aza donono mivavaka amin'ny olona na tsy fantatrao ary hoe tambavaka fa marary daholo olona. Na za koa raha efa lasa lavitra be vao niverina mba mivavaka hoe tsisy lako aty ambon'ny tany fa hivavaka ho an'ny olona reo raha mbola tianao hivavaka ho an'ireo olona amin'ny sapely hoe dia averena dia mba naveriny ihany alongany dia hivavaka ho anao ny antipsiko eto zany dia nietrerety ianao ny dikany fa raha tsy zay efa lasa lavitra vao niverina. Ny rodorodo-pahasoavana ho amin'ny mpivady rehetra aza donona fa hitona mavaka ny mpivady rehetra tsika amin'izany. Jobily io amin'ny sasany fankalazany io amin'ny sasany manavao amin'ny fahalorantena ny mpivady amin'io fa tsy hoe sertifika zaraina fotsiny io fa misy vavaka ho anareo hiara-petraka daholo ny mpivady rehetra amin'ny fotoana io 1 Aprila zany dia misoratanarina zany ianao mahatsiaro hoentina mivavaka ny tokantrano amin'ny fotoana io zany teneniny namana zany fa vavaka ho anareo io zany fa tsy hoe fotoana mandalo akory ho amin'ny tokantranonao indrindra fa amin'izao vanim-potoana sarotra zao zany fa isy vavaka ho anareo io misy fanavoarana fanolorantena faneken'ny mpivady io fa tsy hoe mandeha ho azy akoriny. Rako misaorana misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra tanatiko misaorana masina tononona ho amin'ny mpitandrina mangataka hira 720 amin'ny 900. Rako misaorana noho ny tsigeri taon'ny naterahana tononona ho amin'ny mpitandrina dia misaoran'i Jehovah ary fanahiko azy rehetra tanatiko misaorana ranomasina. Ny zanantsika dia manao tafika masina ny manjaikandrina ny zareo misy any amin'ny 70 olona any zareo miaraka amin'ny pastera Tora sy nasandratra ary ny AFF mivavaka ho antsika izy ireo tsika koa mivavaka ho azy ireo. Misy ireo namantsika nandalo ny sivana ho amin'ny fanompoana mahadekona ndray nositra masina ho amin'izany hitondra mivavaka azy ireo tsika aseho zany amin'ny fiangonana. Ianareo fiangonana zany afaka mitena amin'ny pastera zany raha misy hitanareo fa tsy mendrika hanao zany asan'ny dekona zany izy ireo. Ovakiko izy ireo dia hilahatra ty aloha mba hoentina mivavaka sy aseho antsika fiangonana dia miakatra raha ao. Andriamatoa sy Ramatoa isany voazara tarika 3 finoana fanantenana fitiavana izy ireo. Ramatoa Andriamanina Leonie, Ratovinirina Mandimbisoa Filibert, dia Maniraina Antoine, Engo Arvelo Asindrainy, Rajafy Manantsofelany Aina, Randriamanana Daniela, Rasoa ary Malala Monika, Razay ary Sofarany Aina, Andriamitamtsoa Samuelany Onja, Randrianjafy ary Voninorosoa, Rary John Andony Aina Bruisa, Raha Antamalala Voanginirina Saondra Vololona, Rasoa Mananjanahary Bienveni Manoisoa, Razafindrakoto Soa, Raha Anjatina Lantoarinosy, Rason ary Vonjy, Raha Miaramanina Veloanitra Romeo, Raha Miarintsoa Blandine, Raha Zafiny Maro Fidisoa Ainanyrina, Raha Andriamanantena Soa Tahiry ary Naivo
Rasoa Mananjara Zoary Volafy. Raiky amby 20 ny isan'ireo raha tsy diso aho, izy any tsy voatonona. Izay manana zavatra ho resahana amin'ireo zany manatona ny pasitera. Todika aty amin'ny alitary nareo dia hitsangana isika fiangonana hivavaka ho azy ireo. Misaoranao zay Andriamanitra amin'ireto vokatra ireto izay atolotra anao ho amasinina amin'ny 28 volana Aprily izao. Efa niomana am-panahy izy ireo, efa nandalo dinika maro samihafa 7 izy ireo atolotra ny fiangonana ankehitriny. Amasino arovy amin'ny ratsy rehetra mba tsy hisy latsaka an-dalana. Arovy amin'ny aretina koa omany ara-batana ara-tsaina ara-panahy. Ka no Andriamanitra no atonony ianao mpanjaka lehibe no anetreny tena anatona anao izy. Andray ny fahefanao izy, andray ny famonjenao. Ka ny fiomanana manontolo apetraka ambany fahasoavanao. Ka ianao Andriamanitra miasa mikery amin'izy ireo, anomana azy eo amin'ny latabatra masina amin'ny sakramenta masina izay hitantana izany izy ho namany mpitandro no mpiara-miasa aminy. Ary eo ambany fiahin'ny biraon'ny fiangonana. Tahin'ny fiangonana mba ho mpiara-miasa amin'izy ireo, andray ny fahasoavana hozarain'izy ireo, hanafaka ny entan'ny mpiangona rehetra. Ka ny fahasoavana fahasoavana tafina ho azy ireo. Ka ny fitiavanao Andriamanitra ray ny fahasoavanao Jesoa Kristy hitatana azy ireo aniko mandrakizay. Amen. Mamonjy ny toerana ireo, mazoa toerana isika fiangonana. Anavao ny fanoratenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika, ao ny atokopirana ny sampana afaka mihira ao anatin'izany.
Raitsika ny hira izay nankatahany avantsika teo 450. Tena finoana ve ny ao aminao ao dia ny latsinainy zany miaraka amin'ny sampana vonona fototra raika izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no hiditra nan-danitra. Anio zany amin'ny efatra fa manomboka ny rapitra zany amin'ny enina tsy miova isika rehetra. Adiny ray ny faharetany fa mahazo totsika ry havana fa azotsika impanahy tsara zany adiny ray zany tsy moatra an'izay ny anaovantsika azy ireo mba azotsika miatrika ny herinandromasina ary miatrika ny ady hatrehantsika. Dia raha riva amin'ny efitra zany tsika marina zao fotoana izao isika iraintsika ny hira mialosy aorian'ny sodrano.
milamina sy fiarovana izao. Andriamanitra iandro ny ondro, mitrotro ny ondrony ao am-pianana izy, ny sandry ny andro no hanafaka azy, ka ny volana tsy hanina anareo amin'ny alina, ny masoandro tsy hiakasika anareo antoandro, hiazakazaka na tsy ho reraka, andeha nareo tsy ho sasatra. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra moatra ny farany rehetra hiaro ny tokantranonareo, hiaro ny zanakareo, ho tanteraka na tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy omontsika. Ny asany maizina tsy hanana anjara aminareo. Ka Andriamanitra hitantanareo, hiaro ny tongotra rehetra tsy ho solafaka izy, hiaro ny ainareo tsy hidina nandavaka. Ka ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Andriamanitra reny ny voninahitra amin'ny di mandehana amin'ny fifaliana.